tsy maintsy ampiatra ny sazy ho an'ireo mpandrara ara-pifandraisan-davitra tsy manara-dalàna ny ministeran'ny postra raha nambaran'ny ministry ny postra nepatraiky Rakoto Mamonjy. Hogezana ny fitaovan'ny orinasa miankina amin'ny ampahany amin'ny fanjakana na semi privé miny mampiasa fitaovana fifandraisan-davitra toy ny VESAT hoy ny ministry ny postra. Fitaovana izay ny fanjakana irery ihany manana lalana mampiasa azy hoy ny ministra. Tafiditra anatiny ny fampanaran-dalàna ny fifandraisan-davitra avokoa no andraisana ny fepetra hoy hatrany sy ny ministra. Zoro Barzona Sirivo Randriana Arjona. Ho fampiarana ny toromarika ny filoham-pirenena no antony andraisana ny fepetra amin'ireo orinasa mpifandraisana misa efatra eto Madagasikara hoy ny ministry ny postra. Efa nisy ny fivoriana ny arana tamin'ireo sampandrara mikasika ny fifandraisan-davitra fa tsy maintsy amarina amin'ny alalan'ny karapanondro ny puce rehetra vidin'ny mpanjifa. Manomboka esorina eny amin'ny tsena ihany koa ny telefona tsy manaraka mifinitra iraisam-pirenena hoy ny ministra. Araky ny toromarika izay efa nomeny filoham-pirenena ombieny amin'ny fametrahana ny tandalàna eto Madagasikara izay ato amin'ny departemanta ny postra sy ny fifandraisan-davitra dia manohy foana ny asa rehetra momban'izany. Tena tsy azo atao intsony ny mivarotra carte SIM nefa tsy fantatra iza ny ampiasa an'ireny numéro reny avy eo. Manaraka izay koa dia apatsiahivina fa nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana janoary dia tsy azo atao intsony ny manafatra an'ireny telefona izay lazaintsika moa hoe telefona fozaorana tsy misy code IMEI reny. Misy sampandrara miankina amin'ny ampahany amin'ny fanjakana na semi privé ihany koa mampiasa fitaovana fifandraisan-davitra tsy nahazoana lalana amin'ny fanjakana. Isan'izany ny fampiasana ny VESAT antsokosoko fitaovana izay ampiasain'ny fanjakana irery ihany hoy ny ministry ny postra. Nambarany fa tsy maintsy esorina ny fitaovana ampiasainy io sampandrara miankina amin'ny ampahany amin'ny fanjakana io satria tsy manara-dalàna ary tsy manome lalana amin'izany ny ministeran'ny postra. Ny fampiasany organisme anankiray réseau privé de l'État zay tsy azo atao ary rarany lalàna dia efa manao ny asany ihany koa ny autorité de régulation ka dia tsy maintsy atsahatra manomboka amin'izao zany fampiasana an'izany satria tsy manara-dalàna. Organisme rattaché zany dia organisme mpanjakana ka tsy maintsy manara-dalàna toy ny orinasa zay tsy miankina. Nivoany reny décret teo tamin'ny octobre 2014 reny mba apatony ny fanjifana eo anivony sehatry ny fifandraisan-davitra. Koa izay zany no tohizan'ny ministera foana mandritra nyty taona ty akoatra ny fanatanterahana an'ireo projet présidentiel zay nataony filoham-pirenena Rajoana Armampianireo. Hiditra amin'ny fanagazana ny fitaovana ampiasain'ny orinasa io ny ministeran'ny postra noho ny tsy